Fifararana maizina tantara nosoratany alika tefizao. Akatso e aty madama, mbola misy toerana io e. Tonga de midirana alohany e. Fenoana trany alohany e azafady e. Ao ve? Ao rabaina. Tratra amin'ny polisy ety ihany lesitsika, tsy ary amin'ny bisy nge eto e. Andraso kely aloha vetivety fa mbola misy madama mandehina e. Aty madama, amby aty any andra e. Mbola malalaka tsara eo e. Manja kosa izy zany a. Raha mba zany mahazo azy a. Takariko ny lanitra. Ole ty e, ao ve? Alefaso amizay e. Ahoana ary ny atao fa tao midobodoboka be zany foko zany a. Tao mbola tsy endra zao zavatra zao mihitsy ny foko hatramin'izay niainako. Aleo rangahaka na nimero izy rehefa hiala. misy miala eo alio e. Zay fa hiala sahady le tovovavy marina. Midobodoboka be zany foko zany. misy miala ho a Mila miomana tsara ila fa resaka aminy. fa ianao ve marenina e, efa hoe misy miala. Azafady kia. Misy miala eo rabaina azafady a. Malakilaky kely ary le miala e. tia ny frehako. Azafady angery tovovavy e. fa ahoana tsy efa nomeko anao iny sarandalana ko inona indray sa tsy ampy ve iny. Tsy izany mihitsy ka. Fa mba afaka mahaza ny lahara findainao ve azafady? Tiako mantsy raha mba lasa namako ianao. ataonao inona koa ny numeroako e, sady ohatranao zao ve ny asanao, jere ny pozinao nge zao no inamanamiko. Tena marina re de mba te hifandray aminao a. Ole ty e, fa lasa izandray laha teo fa taraiko be e. Manenjikola ny elititsika e. tsy manam-potoana amin'izany ary tovolahy. Fianarako ary efa manahirana ny lohako, sady mandana amin'izay kosa aho tsy mafeny versement eo e. Azafady ary tsy maninona fa velomo. Tendry ny anarako raha ilainao. Veloma ianao e, sady mezaha mafy amin'ny fiainana dia mba manaova aloha asa tsaratsara fa tsy resevera mihitsy aloha e. Raha izany tsy mety amiko mihitsy aloha. Eny ary voaray izay teninao izay. Va inona ary mahavariana an'ilay banky iny any? Ole ty e, inona foana mataraiky an'la ao e. Ny voyagera ty efa memimenina mihitsy. Efa ty aka, efa hito a. Andeka madama. Ao midira fa mbola malalaka be any eny toeranao e. Aty ramsea, aty malalaka be ao. Avan'izay olona re zany e. Tena feno ny sofiko. Adala loatra angam zaty ka. Sy batoy ireny no andeha ampidoboka ny foko. Aleo de mampio ny tena fa tsy sahaza ny lahy iny e. Mba haingana mola ety fa alina tsika. Fa inona foana mampidorororo an'lahy arinany e. Tsy hain lahy moa fa ny toerana masika mpanendaka be nge ty toerany ty e. Nareo koa zany de maika be. Any vo amin'ny fito ane zao e. Ary mba iza koa zao iny sipakely ny resaka tamin'ny lahy teo iny. To tsara resaka be ery lisaniko. Sipa mba nangatahako niminy e. Niavina be kialako. Aza misavy tsaranga lesa ry zanako. Sipa ohatry ny ve lesy no isarongota. Tsy misavy tsaranga zany fitiavana zany rabaina. Rehefa ty de ty. Ary aoka aloha any zany rabainina ny lahy zany e. Efa tsy ao anaty bisotrony any ely ty tsika e.
tiako ialahy mampiasa fiteny mendrika eo mason'ireny zanjany lahy reny. Dia ampinony koa fo fa tsy natokana ho any lahy reny sipy ireny. Aza mba manambany moralina moa rangahy. Tsy maintsy azoko iny na amin'ny fomba hoana na amin'ny fomba hoana. Dia hitanareo tsara fa ho lasa mpivatsy izay ao aoriana kely ao. Mirediredy. Aza manofy atanjo lesa ry tendry. Manofy atoandro? Hiteny foana moa izany e. Dia tandre maro soa manaonao foana any fa tsisy hidirako ny amin'izany a. Miantsoantso mpandeha aloha izao ny asan'ny lahy dia izaho mpamily. Fa ny ankoatr'izay a, tsisy hidirako raha misy zavatra fambadika. Fa tadiavinao anao inona moa izany zaty ka? Sa tadiavinao angalatra taolapaty? Tsy niteny an'izany le zaty eo fa mba misarika ny sainy lahy fotsiny aho sao manaonao foana any noho ny zanaka anjely kely iny. Aza manahy ianao fa tsy hanao an'izany raha mibandy e. Ataoko tsapany fotsiny fa tena tia azy a. Eny indray ariko, sady tonga koa tsika tia. Dada sy tendry angamba izay tonga izay. Andraso aloha sokafako ny trano. Manahoana ny zanako? Aiza renareo? Manahoana dada? Efa matory ary iziko. Matory sahady ve? Amin'ity andro vao amin'ny 7 alina? Ka mbola tsy dia salama ne izy ry dada e. Fa ireo misarandreo mbola tabatra ireo aloha ny sakafonareo e. Tonga dia mihinana lesa ry tendry. Izaho aloha andeha hijery anjeninareo. Inona hoy izany laoka nataon'ny bavy ato izany e? Tsara maso mifangaro tovakena eo. Iza nandro azy? Za fa iza indray ary dia tavy lafa andro an'izany eo e. Neny koa mbola tsy afaka mahandro raha teo. Ndraso hoe mba andramako. Kay. Zany sira nataondry ao e. Fa ahoana? Mangidy sira be ny endriko. Lahy koa dia mila vaniny foana. Zavatra laoka tsara be io. Sira kely iny ary no nataoko. Sira kely ve nataondry dia inona zany mangidy sira be zany? Mety mbola nampindrojo sira angamba ny ray izany. Fa ngamondry tsy nihinana tamin'ity tsy malala an'izany hoe misy sira be anie izany laoka izany. Nihinana tsara mihitsy ka. Za aloha tsy hihinana an'io fa so ihany fa efa nividy an'ity kitoza kely ity tany an-tsena. Ary lahy fetsifetsy a. Mody tsy tiany lahy izy dia mody mamoaka n'iny laoka masaka amin'ny vidiany lahy iny eo e lahy. Ary eo mba meo kely fa tsy. Ndry azy efa tsy mihinana tsoniko. Ka mba meo kely re za. Ty ary dia ndana mba haka rano napango aloha za. Nisaotra. Vetivety a. Amin'ny fomba hoana ary ny ahitako any sipa kely teo iny e. Tena okaroaka rangahy iny a. Na dia andehanako any amin'ny dada arabe aza dia tsy maintsy azoko iny. Nefa raha sanatria voakalina amin'izany moa izany za dia ahoana? Mba misavo lahy. Aoka ihany a. Fa aleo rangahy zavatra hafa nijerena. Tiaran-drano lahy e. Ohatray. Fodonany lahy koa le izy dia veriny indray. Ndry koa tena tsy maninona zao no natao teo. Fa tokony ho ataoko aiza indray izany e. Ila mihitsy ny lasa saina be dia taitra raha vao tonga. Ndanaka ho hafa zaniko. Ka efa tsisy tsony ary aoko. Inona izao no tsisy tsony? Sy dada koa rano napango re izany a. Naveriko fa dia ny anjara variko azako. Za io izao tena ramaka be mihitsy a. Ka io ary mivarinao dia mazotoa e. Za aloha andeha hiala fa tsy mazotoanareo e. Aleoko makanofy an'ny zazavavy any am-pandriana. Fa zazavavy iza koa izao izany. Dia ajanao ny nofinofy fotsiny ihany ary. Nofo tanteraka be mihitsy izany fa aiza ary nareo izany. Fiona ry dada izany resaka ireo izany a.
tsisy idirany zaza tsy ampy taona izany e. nareo reto koa tena tsy afaka mandeha matoraka injerova raha teatora. Aleo fa ampirimoka reto lovia reto rehefa avy misakafo ahy. tafandrimandry ary dady e. Ananataoreso tranobe ny fiara isan-karazany tsy zavatra mampahoretsotsy tambonin'ity tany ity afa-tsy ny valy ihany ka iza tokoa izany manjavavady aoka fahatsavoko le sipakely manjana fila fozay stady mbola niasa samby izy alogakakalozy izy aleo mamakakakararamai dia mamboka ngakasy ilaiza midiry findramahanga be ity izany ahitako azy iny sa aleo tadalovany akaiky ny toerana anatrana azy iny sy rehefa mipetraka tsaratra izy ohatray ary masiko fe mandosa toy izy aza tia mamikifiky be tarotiako tena le sipakely ty aleo raha mafatafara apamonjeza sisa ny fiafiary ty aleo diry diso soroaso mainty amin'izay daliara fa tena hoe samboanodara zany vonyaty fona asakenao zazazafia manjatelyra Sasasante tausana Regliska. Rehefa izany be andilalana amin'ny danja be tia. Okamsamanairaka sasasopetovadonao eo. Midira rehefa tsy mbola mambasa zany Tena nahitra zany a. midira tamin'ny foka tsy any arinany. Tendre oltie mifoaza amin'izay hoe fa midimy nge zao e. Fa efa maraina zato ve zao tena manimba toromaso koa ranganareo zany ka mbola aka fiarany ely ty tsika e. maninona aloha raha tonga dia mandeha maka ny fiarany amin'ny garazy ianao e fa andrasako ao amin'ny arabe ao ary anga ny lafa lasany olona ny client maraina misasa fotsiny aho dia lasa e tiako rangara mbola toy nofo teo iny e ndresy tapagatsy fidiny mino fa mbola hitoy ndralina. Aty le tonga dia mandeha aty madama aty ramse akatso tonga dia akatso direct mihitsy ty e atao fa tsy maniny ndao fa hoentiny ianao e fenony sarany aloha any eo ao mba mailamelaka kely mailamelaka kely aty madama kely ao fa mbola malalaka dres mbola omby tsaranao e mandalo ambojatovy mihitsy io ka anidina ary ve zany tsika ao e angana akatso e ohatra fa tsy le sipa omaly ihany ve ty mamikiviky mandeha tiny e alio brabay osiko ndray ty
Manao andry eo miakara fa mbola misy toerana natokana ho andry mihitsy io. Fa tsy tia ary vely tovolahy tena tsy maintsy tafaraka amin'izareo ihany zany androany, nefa za maro tena nanao vavabe taniny. Toa nanenenako indray marina mafy. Toa tsapako nisy alahelo kely izay tato anatiko rehefa avy nanao azy. Aleo mo tsy te halala azy aleo dia hiteny toy odiana tsy tety fotsiny. Mba mailamelaka kely aho aloha azafady fa tsisy miditra tsy ambana le toerana. Ohatra fa atao variana be mademoiselle zany. Eo aky makasisy ny tsara eo a. Misaotra. Lasa amin'izay tsika sofera. Tahoany. Hay tsotra be izy. Miveriko fa manao toetrandray sy very reny. Reny olona reny moa fa ohatrany botiboty be daholo. Sa mody manao tsara toetra io masika io. Tokony mandeha taxi androany fa misy photocopie tsy maintsy ataoko any am-pianarana. Fa tery tsy maintsy mandeha bus ihany ndrery fifa. Tena tsy nitsarotra midobodoboka mihitsy ny foko mandinika ny akatin'ilay sipata anatin'ny fiara. Toa satroko foana hita ny endriny eto. Nefa dia fiditsy tatenaka tokoa ve ny aho? Mizakako ve ny tsy tia azy? Toa ila akarariny fo. Tsisy miala ve eo? Tsisy miala? Ao mba tambatambatra kely ary le freantsika dia mba atao majinika azafady. Toa mbola tsy niala tamin'ilay fialano maro le sipa. Eny amin'ny farany izy niala. Ahoana ary nataoko? Toa tsy sahiresaka aminy aho. So sanatria ka sy dia ny marary avy aminy eo ndraika. Sy mahatadidy ahy zany izy rehefa tserena amin'ny fiatsiny. Ty ary le famerim-bolana madama. Mba apetapeta kely iny azafady. Tongoty ny fiara. Hiala zany le tovavy. Dia ahoana ny ataoko? Toa tsaka. Aleo atao veloma ihany. Sitrany ahy mba mandrena dia ny feony fotsiny aza. Veloma ianao ry mademoiselle amin'ny manaraka indray. Tsy namaly ahy izy fa toa ny valiany tsiky kely fotsiny. Akaton'izay olona re zany. Tiako rangahy izy aho. Odika be aminy aho. Tena tara efa mivano izany. Kay voadona marina. Mba mijereva lalana ramose a. Jerera raha tsy latsaka hatramin'ny zavatra tetỳ an-tanako. Tena voadonako ilay sipa marina. Aleo ampina izy hitsipina an'ireto zavatra reto. Ao fa ampiko indre. Ao ampiko indre hitsipina an'ireto. Azafady. Toa le reseviran'ilay bus marina. Tsy nampoiziko. Misaotra. Tadidy indray ve za? Tsy le reseviran'ilay bus nandehanako teo ve ianao e? Ie, tadidiko tsara. Tendry ny anarako. Ary mba iza ho any anaranao raha tsy mahadiso e. Maika be le zafa leo amin'ny manaraka. Tena tara. Eny ary. Mbola manantena ny ahitanao amin'ny manaraka indray zany a? Tovolahy mitonantonana. Dia sanatria ve indrindra fifaliana ka hiaraka amina reseverana bus. Raha zany ngamba misy dia fahafahambaraka be mahazo andreo maso mpiara-mianatra. Na eo anivon'ny fianakaviako mihitsy ary. Tsy tena an'izany aka. Aleo mitserijery bus hafa vao mandeha amin'ny manaraka fa tsy te tafaraka bus amin'ny bandy intsony aho. Raha reny fetsiny reny mantsy a. Ohatrany hoe te koty be zany izy. Mba izay ahy.
azoko eriny tafaresaka taminy. Mi fa mbola eo aminy amin'ny manaraka. Ahafantarako ny mombamomba azy tsara. Tena tanteraka mihitsy ny tenin'ilay hira. Mandeha par étape raha jiaby. Tsy ilay sipaomaly ve ny naterany lato iny ry Tendra? Ohatra e. Ay ve hitanareo izay teo iny e? Ie, izy mihitsy iny. Mbola tafaraka bisy tamintsika ihany kalaka. Dia iza hono ny anarany? Mbola tsy hay. Ohatra, nga moa tsy niresaka an'izay nareo teo e? Eny efa nresaka izay fa mbola tsy nilaza ny anarany izy e. Mandeha par étape hono ny zavatra rehetra e. Andeha hisotro kafe aloha fa avy eo. Mbola afaka kelikely vao torontsika mantsiko. Tanare, za koa hinana vary amin'ny nanana etsy ampita etra. Tonga dia hisakafo nga dada? Eny akia, tonga dia ataovy eto. Roviana ary vao mba iona amin'ny tovovavy malaza tala indray a. Toa tsy miala amin'ny any mihitsy izany saiko izany. Mba niezaka nitady azy ihany aho tamin'ny takariva teo fa toa tsy nahita ny salovan-tavany mihitsy. Ary nga ho tsy tiany Tendra indray ilay laoka e. Toa tsy mihinana akory lahy. Mama ngeny nanendy an'io trondro io e. Laoka tsara be io ve ilay sy dia avadibady kely lahy fotsiny. Tika fa za no toaka mihinana. Io ano Andrea? Fangaly aty misy problème lahy ty e. Tsy misy blème izany aho fa voky-sahady fotsiny ka. Efa avy nihinana lasopy anie mibany taminareo nanatra fiara tany amin'ny garazy iny e. Ary aleo ary lohaniko ty anjara lahy ty raha voky alako. Mahazo toanareo aloha izany fa za andeha hamonjy fatoriana e. Zay fa lasa raha mihitsynay io. Tena misy problème angamby Tendra iny ry dady e. Tsy fomba mihitsy izao. Mety maladida mora angamba mahazo alery ingo. Fangaro ny adiady indray sy ilay zazavavy miaraka amin'iny e. Dia tsy haiko mihitsy akiko. Ary mba manao ahoana aloha ny fianaran-dry ao e? Mba mandeha tsara ihany sa? Ie, mandeha tsara ka. Fa misy cotisation alohanay ngery dada ny ampianarany. Efa niteneniko tamin'iny ilay izy fa izy milaza mbola tsy manana. Zany a? Ie. Fa cotisation iny zany? Dia ohatrinona? Hitany dada, misy fetifety kely ataonay izay ny ampianarana dia mila manatrika an'izay daholo ny mpianatra rehetrarehetra. Dia samy mandoa 5,000 sy iray alina daholo izay. Vatao vola be? 5,000 sy iray alina ariary be izao? Ieko. Fa mba misaina ihany ve izany mpampianatra reo izany sa? Ka tsy haiko fa izay fotsiny nambaran'ilay talianay ry dada. Tena mbola tsisy aloha raha izao fa mbola mameno tsosa kely an'ny patron koa izay io. Io ny ovidanana fanafody ny reninareo io. Fa roviana hono ny farafandoavana an'izany. Amin'ny latsinainy heriny. Fa alarobia ilay fety sekoly e. Ao fa hita eo izany e. Sady mbola misy fotoana lavalava ka hitadiavana an'izany voly izany. Dia ampirimo reto lovia reto fa tena efa te hamonjy fatoriana izanyko. Raina sahady ny andro. Toa tsy azo nofontsony anefa mbola mba nanantena fitohizan'ilay nofoko maly alina iny. Ahoana indray ary izany ny ataoko mba hifanenako amin'iny sipa kely iny mba ahafahako miresaka aminy. Raha tsy mahita herika ifampiresahana aminy androany dia tsy maintsy hanapaka tsy asa mihitsy raha pitso. Andrasaka ery amin'ny vavahadina katso izy mandra-pariva ny andro.
Aizany tsy ho hitako eo nefa e. Aleo aloha miomana andeha asa androany e, dia hita eo. Toa efa mifoko ary sy dahady zaniko. Ao ve lahy? Andao amin'izay? Ndao ary fa efa vonona koa. Rehefa ihany tiny andro marina fa tsy mety tazako mihitsy ilay sipa. Sa ve mety tsy nianatra izy androany e? Mba nanantenany ahita azy aho fa indrisy e. Izaka nihodina kafe sy ankavanana fotsiny lohako ny tady azy. Sa mety tsy mandeha bisy intsony izy matoa tsy hitako. Nefa ny tsy voatery araka amin'ity bisiny ity foana izy e. Bisy maro be ireo konko. Misy miala letsy a? Toa variana be le ty izany. Avy mihitsy loha lahy ty. Fa misy inona? Mihodina ho alahy ty. Tena araka data hoe variana be aho. Tsy mifantoka amin'ny asako mihitsy. Miainanao ary aho. Aingana fa misy olona hita ireny. Fa lasaiza ny saina lahy ty e. Toa tsy ao mihitsy. Matetika lahy mitazako variana be. Tsy maharaka mampiditra olona mihitsy. Tena azafady ry dada fa misy zavatra mampanahirana ny saiko kely a. Mifandoly lesy amin'ny asa. Mbola hiverina ny antsika e. Aoka fa ezaka nifantoka amin'ny asa fa aza manahy ianao e. Aleo fa ampio ny tenany amin'ny androany e. Fa tsy maintsy miona aminy amin'ny rapitso. Tenja. Tenja. Fa mbola matory foana ve lahy? Zay sahady dada. Tena miala tsiny aminao fa tsy afaka ny miasa androany. Dira fa tsy midy io e. Manahoana lahy? Manahoana dada? Fa atao mbola anaty boty fotsy foana ny tia. Fa tsy salama nga lahy io? Tena tsy ao tsara mihitsy ah. Toa marary be zany andohako zany. Afaka mba manapaka tsy miasa kely va iza androany? Mba teneno njila aloha hanampy anao androany e. Day. Fa nanina tampoka telo tia lahy. Njila ve zao ho tsatsako ohatrony? Tsy efa lasa izy? Tena azafady moa fa tena tsy afaka androany e. Mbola tratranao le rira amin'izao ohatr'izao ka. Mandalova any aminy. So de mbola insipa kely iny ihany ary no anton'izao problème izao. Efa miteny any lahy foana. Tsy anjara lahy velively iny. Misavotra ranga lahy raha iny no andohany lahy. Adin'olona sy mifisina. Arary fo fotsiny eo e lahy. Tsiry dada. Tiako izy. Tena tiako. Ary tsy vitako ny anadino azy. Izy ireo ihany no mameno ny foko. Baby ny ary dada. Fa inona no mampitomany any lahy amin'izany e? Toa samba lahy nandatsa-dranomaso tamina sipa zaniko. Faiza daholo ilay sipa maro be niaraka tamin'ny lahy taloha reny e. Rendrarendra fotsiny ny rahako tamin'ireny dada fa tsy nampitoboka ny foko akory reny na dia anankiray aza. Fa iny tovovavy iray izay fanena tamiko tamin'ny andro tsy nampoziny iny. Iny ihany no tena tiako. Tsy mety afaka atao tsaiko. Tiako izy ry dada. Tiako. De diso fiantefa zany ny fitiavan'ny lako. Handray. Zay fa lasa fataraika. Courage lesy ry bainina. Tsy afaka ny anadina azy ah. Aleoko maty toy izay tsy ahita azy.
Aza mba miteniteny foana letra e. Marina izany. Tsy tia hita mba handoatra ny lahy zao ve dia hiamony tena amin'ny resam-pitiavana. Tsy aminao marina. Sipa eraky ny tanàna io ka sipa ray ny aminona tena. Ao fa hijerijerevako sipa manjanoiny ihany lesy lahy. Dana ranganareo mandeha any fa tsy avelao ahirereto. Dia akatoy ny varavarako. Lasa koa e. La ohatra mitapiko ty. Everiny vakilalao angamba izany fitiavana izany ka hoe entina tekany be amin'izay tiana hitondrana azy fotsiny. Rova! Aizin'izay teo e? Ty azy dada. Mba jerijery kely ao anefitranony ao io zokonareo io fa tsy metimety on lery. Fa nga tsy asa izy androany? Ie, tsy asa on lery androany e. Dia mba ome parasitamol ao izy fa milaza marary andoha be lery. Alay vao anaty boaty andoham-pandrinako ao e. Endry dada. Fa jerijereko ao izy dia ateriko ao amin'ny ao izay fanafody izay. Izay fa lasa raha riva indray mihoana. Mazotoa dada. Fa naninona tampoka andray ary tendry. Nefa ny eto mbola salama tsara izy omaly tonga iny e. Alohaloha andeha nanao ny efitranony ao jereny e. Tendry ô! Tendry! Dire. Manao any lahy zany? Ty ho ny fanafodiny lahy hozy dada. Fangamo za marary. Ka zany ary ny tenen'ny dada tamiko teo hoe marary io ny lahy dia nasaina nanatitra n'ity fanafody ty ako. Laingy zany fa mba ka miasa fotsiny androany fa misy toerana aleak'izay fotsiny. Mo! Fetsifetsy mihitsy ane lahy ty e. Dia hoaiza zany lahy zao? Fa ataondry inona nefa ny aleako e? Aleo tsy ambaratelo kolery ihany zany. Iny ary moko. Tadio fa eo foana sandrinao raha misy ilainao anahy. Tsy misy ilaivako andre aloha raha amin'izao fa mandeha andry mivoaka. Mba kizitina koa lahy ty ka? Marina e. Ka mandehana hozy izy amin'ny voaka teo manjandry fa efa hiomana koa azaho. Andeha sahady? Mbola vo amin'ny 5 sasany nge zao ry tendry e. Tsy aleo miandry amin'inona dia mba miaraka mivoaka tsika? Fa mba hoaiza mondry? Ndeha hianatra ako. Tsy mahandry an'izany intsony aka. Sady manao atsimo sy avaratra be ny lalantsika. Fa aiza zany ny lalany lahy? Aza be fanontaniana be eo rangafa tsy matoa tsy mamaly dia sekre ho anahy irery zany. Indray ary zany dia mazotoa lahy e. Izay mihitsy ny fahendrena. Dia hoeto manaraka andriany koa fanafody tsy fantatra inona tsy fantatra inona io ka tsy ilaiko akory. Aleo miomana amin'izay. Aleo mba manao madidio kely androany fa eo na amin'ilay mpanjaka vaviny foko. Dia aiza moa ny akanjo anaovako? Ty lobaka ty angamba ka. Dia ampiko an'ity pataloha ty. Ty kiraro mainty iray ty ampiarahana aminy. Mety tsara mihitsy zao. Mino fa mba taratara aminy ty. Aleo ampitirina amin'izay fa sao dia taraketo ka tsy ahita ny andalovany. Vita.
Ary mba aizako moa le fatifatina fitaratra iny fa toa tsy eto ambolona tabatra eto efa tena ela izay tsy nitaravaka izay ka ny toerana nasiako azy tsy hita intsony hoe nakaiza. Alefa hindrana fitaratra ny any Rova avy eo ary aleo mandefa tena efa ho amin'ny enina koa izao. Rova ahoana? tara aloha mba mio fitaratra kely ny bandy Otry, manao metimety any zoko izany tena maneva ny lahy mihitsy ny akanjo iny. Io mipetraka eo ambony fandriana io ilay fitaratra tadiavin'ny lahy dia amboary tsara ny vozon'ny akanjony lahy fa misy tsy mety kely. misaotra kea dia mba omeo figo kely anie za. Io ambola tabatra io lesy ny figo ay misaotra. mety tsara kosa izao ndana amin'izay Sirondrefa tena mety mihitsy izao eno raha sipa-tsy ho tara amin'izao kosa aloha efa vato mihitsy angamba ny fony. aza malatsaka va tsy zay fa lasa mazotoa le zoky dia mitondra mibavaka ny lahy zandra mba azo an'izay riany lahy indrindra lahy tena hoe ahitan'izay tediavin'ny lahy mihitsy zay hay misaotra betsaka kibavy enganeka tena ho hitako tokoa izy. manova zavatra marina ny fitiavana toa mbola tsy voan'ny zavatra toa izao mihitsy raha zoky lahiko iny hatramin'izay misy tovovavy manadala ny fony mihitsy any matoa izy mahavita manao an'izao. Ary aleo io manandray aloha dia andeha hianatra fa sao dia tareto. Tondro izay nahatongavako teto mbola tsy nahatazana azy foana folo ny masoko eto mibetika mitsangana mibetika mipetraka mitodika atsy mitodika varatra tsy miala ery ambavady ny masoko reraka fotsiny ny masoko ahoana ary ny ataoko dia sanadrivy dia tsy ahita azy aleo sady miafinafina ny dada ihany aloha sao dia hitany aty ka ho bediny eo milasa marary nefa mbola mivoaka ny trano ihany. Andrasako mandra-pahatonga ny amin'ny 12 izy fa raha tsy mbola mandalo amin'izay dia mety tsy nianatra angamba. Ary olona mitovy sa toa mitovitovy endrika aminy iny mamikiviky be miala taksy ry Ambandria tena mitovy. Andraso hoe tiniako tsara eto tena izy iny rangaha tsy mamitaka mihitsy ny masoko aleo tonga dia ho atoniko toboka be izany foko izany. Ahoana reny fionako aminy mademoiselle manahoana ry ohatra tsy henony ve asa tsy hitany za ve zanara-bainao izany sa ie ianao ka afaka mba miresaka vetivety amiko ve ianao fa misy inona adinao angamo za fa iza tokoa moa tena tsy tadidiko tendry ihany ikia le resiverana bisy fa nga ianao tsy niasa ka mba te iona aminao dia tsy niasa maninona tsara iona amiko sao dia mba tsy za ianao ka afaka mba miresaka amiko vetivety ve ianao azafady hiresaka aminao ahoana maika andeha hianatra ange ary tovolahy tsy ela ne izany fa vetivety ihany ka tenenao aingana ary izay zavatra tianao tenenina fa maika tsy ety akalamanjany aty kosa fa mba maka toerana mangingina kely tsy manana fotoana amin'izany ary tovolahy afaka mba omenao lara ny finday anao ary ve za fa inona ihany ary izany andraso eto amin'ny 12 sasany fa manana 15 minitra izay fa veloma ianao
Eny ary io. Tsy maninona fa andrasako ianao. Manantena ny ahitanao aho. Tsy namaly antsony izy oa. Ny lalany avy hatrany ny zorany. Tsapako vo maika amin'ny retareta be izany fitiavako azy. Mahanondro amin'ny 12 sy 24 minitra izao. Afaka minitra raha vitsy isa dia tonga ilay zipo. Anao ahoana ary ny fihaonanay androany ity? Aleo andrasana eto foana sao tsy hitaneo aho. Araiza ary ilay tovolahy iny? Toa tsy hitako sa andraso hoe ay ito izy. Tena mba tisy ataoko izy ity fa tena vita ny andry aho. Aleo ianao tonyako iny izy fa tsy sady toa variana be izany izy. Eo variana be ianao. Oay, azafady. Mbola mijery anao tokoa io hoe aiza ihany ary. Nravinareo? Ie, ndravo izay ka. Ay. Fa afaka miresaka vetivety tsika fa maika mantsy za io. Voaka isakafo fotsiny nataoko aty dia maika hiverina anao devoara hiaraka amin'ny namako avy eo. Ay ve, mba tsy eto ankalamanjana be kosa fa afaka mba miinvite anao hisakafo etsy amin'ny toeram-pisakafoanana itsy ve za? Dia sady mba miresaka tsika. Invitenao hiaraka hisakafo aminao? Eny ekia. Ka aleo ekena ihany fa toa manao fitafy mihaja izy. Sao dia be mpalala eto izy hoe resevera dia hanala-parakana. Fa atao tsy nitoizanao any eny teninao teo e. Sao dia misy sipanao etiko ka hanala-barakana. Sao dia lazainy fa olona miaraka aminao eo ah. Aiza koa e. Tsisy an'izany ka. Ndao ary tsy ela nge ho ahy e. Tsy ela ka. Aiza mba safidinao amin'ireo toeram-pisakafoanana maro be ireo? Aleo izy ka, ao ny mahazatra anao mantsy. Ndao ary zato izy e. Tario ny lalana makany. Tanteraka ihany ity nofinofo dia mba hifankafantaranay misimisy kokoa. Fotoana ahafahako mamboraka ny atao-poko koa ity androany ity. Misaotra ny Andriamanitra dia mbola mangataka hery avy aminao koa ahavitako mamboraka an'izay zavatra mamaivay ato anatiko izany. Engany mba ho vitako izany. Fa raha vitako soamatsara izany dia anaova fahamindrana manomboka androany. Antsito vavaka azo toa anara-diantoana fa valy mavaka avy any ambony na azahoako azy. Eny, taritiko hivavaka daholo ny ankonako sy ny namako rehetra. Aiza tsika no hipetraka? Etsika. Eto sady mba misimisy rivotra. Ka mazaho toerana ary? Ary nijerijery be anay ilay olona eo ampito. Mety olona malala ny tovolahy ito angamba matoa mijerijery be anay. Variana be ndry. Inona hono ny komandintsika? Ataovy composé dia jus naturel ihany a. Tsy hinana vary ve? Tsy noana ve ndry e? Non, tsy te hinana fa ianao afaka mihinana. Sao nona ny andry atao ivelany tao. Ndray, izay vao mbo anitsika ianao hatramin'ny nahitako anao. Aleo atao zavatra mitovy izany e. Composé roa sy jus roa ihany izany. Maikamaika anie za fa toa ilozanao manany anana eo fotsiny e. Aleo rangahy tomboka amin'izay tokoa fa so tsy tafavoaka eto ny tiako ambara. Eo, variana mandinika fotsiny anie ianao ry tovolahy e.
Ny tena marina dia te halalanao bebe kokoa. Mbola tsy mahafantatra na dia ny anaranao fotsiny anie izaho e. Efa nambarako anao fa Tendry ny anarako. Araka ny fantatrao dia mpanampy an'i dada manao fitateram-bahoaka. Vao afaka baka mantsy aho dia tsy afaka nanao fianarana intsony fa tsy araka ny ray aman-dreniko ny saram-pianarana. Mbola manana zandry roa mbola mianatra aho. Dia izay ny momba rehetra. Ery ambany ity izay no mipetraka. Reto ny komandintsika dia samy miara-mihinana dia masto e. Saotra. Ay, fifaliana indray ny anarako. Eny a 67 izay mipetraka dia manao droit ety Ankatso aho. Faly malala ny fifaliana re a. Neveriko fa ery tsy adana ianareo no mipetraka fa niala teo mantsy indreo mbola vao hitako tamin'ny voalohaniko. Ha, ka mivily tao amin'ny namako fotsiny aho. Ay ve, fa hita indray fifaliana. Inona ny hitako? Tsy azoko. Nanomboky ny andro nahitako andre voalohany iny aho. Dia tsy afaka atao an-tsaiko. Eny, tsy afaka atao apeoko intsony ny endrikao. Dia inona ny tianao hatongavana amin'izany fa tsy azoko? Tianao aho. Ary mila hankarara isan'andro ny fitiavako anao izany. Tsy fantatro izay mety ho fandraisanao an'izany. Izay ary ilay efa napoiziko fa tena hitory fitiavana amiko ity tovolahy ity. Inona ary no havaliko azy? Fa atao tsy mamaly ahy ianao fifaliana. Ka tsy hitako izay hamalinanao amin'izaniko. Ono aho. Azoko atao tsara ve ny tianao? Mbola tsisy olona miaraka aminao ve? Ny tena marina misy olona miaraka amiko izay ihany. Fa olona tsy nisafidin'ny foko fa nomeny dada sy neny anao ho vadiko iny. Izany ve? Dia tianao ve anefa izy? Sarotra aloha nandainga fa tsy tia anazy aho. Fa ny problemako aminy izy maditra vehivavy. Dia ahoana izany? Ahoana amin'ny ahoana moa fa tsy azoko. Ny fitiavako anao re a. Ka efa izay marina, efa manana olon-tiana aho. Na ianao koa tsy efa manana. Fifaliana. Ekeko hoe manana olon-tiana aho, fa tsisy toanao izay rehetra nandalo teo ambany masoko. Kanto loatra ianao ka nababo ny foko avy hatrany. Mety tsy havita hena intsony raha tsy miaina eo anilo anao. Aza dehibe filaza kosa e. Mahay mandresy lahatra be ianao. Hita mihitsy hoe reseverana bus. Tsy izany kosa rehefa ny tena taotapoko rehetra ny nambarako anao teo a. Kita fa mahita lazainy ianao ko. Fifaliana, inona izany no ataoko anao mba inonao fa tena tiako ianao e, ary mba nitiavanao aho. Izao ary, tena maritra be amin'ny teny an'ity zavatra ity a. Raha tena tia anahy tokoa ianao ka tianao anaiky ny fitiavanao aho, dia mioary ianao amin'ilay olona nomeny dada sy neny anao ho vadiko, dia misaraka aminy avy eo dia avy eo miaraka aminao. Tsy azoko aky fa aza vao tsara hoe. Hitan'lahy, mihoatrana ohatra hoe farafaratsiny a, mavita an'ilay olona no nataony lahy. Tsy hoe mitovy ny ditrany akory a, fa mba hita amin'ny endrika ivelany. Vao maika nge tsy misy asika izany fife. Izany koa ve dia tsy azonao e. Ka aza vao tsara re. Izao ary, raha tena tia anay ianao a, dia tsy tia hitanao mbola hanao resivera. Mila manana ny ananan'ny olona ianao, manana tomobila, manana trano, manana asa mahavelona. Hita fa mahavelona vady aman-janakao. Mihoatra n'ilay olona ampanambady dada sy neny anay e, azonao amin'izay. Izany hoe olona mba manana maizy azy eo amin'ny fiarahamonina izany no ekeny dadana sy nenay ho vadiko a. Dia olona mitovy saranga aminay no tiany. Dia izay
Izay ny tenenako anao mila miezaka ianao fa azakazaka ao mbola ity anay ihany. Azoko tsara amin'izay fa mbola ezaka be zany. Dia izay fa tsy tehiteny betsaka laniko teto aminao teto ny 30 minitrako. Efa tokony handeha amin'izay aka. Tsy maninona ara fa andao amin'izay e. Mba omeo nimero anao fotsiny ara azo atao. Aleo mihitsy amin'ny manaraka ka. So misy problème amin'ny dada sy niny. Andraso ety akato ety foana raha misy ilainao aho. Fa aza atao matetika fotsiny aho. Eny ary, misaotra betsaka tamin'ny fanekenao ahy na dia niaraka ny sakafo tamiko fotsiny aza. Mino nefa fa mbola izy toy izao amin'ny manaraka. Ie, misaotra anao koa. Velomena fa tonga dia andeha fa tara. Riva sahady iny ato. Zara raha nahita vola ho entiana mody izay aroka. Fa enjana be folo iny amin'ny tehaza androany iny. Ity voyage raha ity sisa dia manatitra fiarany amin'ny garazy ngambaka. Ary mba izako ary mba ny vilomaminoako iny. Tena raha nisy kely dia voadona ny moto nandalo teo iny. Manjoro ny masoko sa toa hitenjy mariny ty. Tena lery mihitsy tika. Fanahoana ary. Ngamo tsy hoe marary any an-trano indray izy tika. Maninona no hitako aty? Aleo raisiny izy fa manala baraka marina mafy. Oaletir tendry. Avia lahy fa ino ty ataony lahy ty e? Tena efa lasa dala ve lahy ty e? Atara. Tena raha baitra marina. Fa efa oto venana rasa mbola iverana ha? Midiry lahy ty. Ay. Manala baraka mihitsy. Azafady nge. Avy alao ilay ry hipetraka eto akaikikaiky. Midiry lahy avy ato ambadika ato e. Tena azafady raha baitra fa fanareky zao fa velo loatra ny foko feno. Ary aza mitabataba aloha e lala. Rehefa tonga any an-trano miresaka tsara tsika. Eny fa tiaroko dia mba mitery aho satria tiaroko tsony. Tiaroko zakako tsony dia tena manana lalankely tany abarabady. Mirediredy koa ty baptisa. Mety mbola iny sipa mahalasa dala azy iny ihany angamba zao no mampirediredy azy eo. Misy olo izany fa aleo hoe jereko kely. Tendry angambo izany. Sa niaraka tonga ihany izy dada. Mandrosoanareo. Ohatray. Toa mamy be tendry. Fa ahoana izao ry dada? Malala. Ahoana kely bavy a. Tsy mahavizary bato fa mahasosotsy kely. Ahoana? Ndrio ikako io.
Kira masakato fanamaka be anie za sy ty rabaina tiako ty ry bavy. Mba mangina lesy fa manaitra olona. Tsy efa matory ve reninareo? Ie, efa matory be mihitsy izy ao. Zany ary. Dia mba aza mitabataba lahy. Okey ary. Raikitra. Tantarao amin'izay hoe inona moa no tena antony mampivaro lavany lahy ty toy izao? Izao izy rabaina. Tsy zakako raga. Tsy zakako condition nampianarana tamiko iamaty aminareo. Napetraka iza? Tsy azoko mihitsy. Dia inona zao mampitomany an'lahy amin'izany? Nampianarako fivaliana ho nampianarany. Fa izy ray zany Fa iza loza ny fifaliana izany? Mamia. Aza vao tsara lesy a. Inona le condition? Dia iza koa zany fifaliana lazain'lahy zany? Le sy mava tokony izy ray zany aminareo mila miala amin'ny asa maresy virao ny rahateraty azy. Dia mila manana fiara, mila manana trano tsy haiko fantako. Mila mihoatra an'le olona miendray aman-dreny azo vadony zay condition nampianarana tamiko raha. Araiko vadiny amin'ny fomba ahoana? Amin'ny fomba ahoana rabaina ny avitako azany amin'ny fomba ahoana? Le magneka tiapo amin'ny foko. Tiako raha izy tadra tiako izy. Efa miteny anangy eny ty za hoe tsy mendrika ny lahy ho ahy iny olona iny. Lasa toy ny manakatra ny avy tsy takatra lahy. Raha mbola misisika amin'iny. Na koa misavotra rangy. Avy ela ho any lesy iny. Tokony izy aza fitiavazary rabaina. Tsy tokony ho rehefa tia dia tia tsy mijery volon-koditra zany. Na koa hoe hijerena fari-piaina resy vera hoe dia tsy mety ve? Fa ahoana Ka jereo ariko. Marina. Jereo anie ty olo tia ny lahy mijery ny fari-piainan'ny lahy izy vao afaka miaraka amin'ny lahy. Tsy zangy eny mamorona an'izany fa ny eto ambany mason'ny lahy ihany dia ampy hanam-porofona ny tena. Dia inona nataoko zany azy nareo inona nataoko? Tsotra fotsiny lesy inona? adino fotsiny izy dia vita. Sipa be dia be erana Antananarivo ve dia vehivavy ray no ankivy an'ny lahy. Raha ray lesiny tsy tia arivo ny manontany toerana. Tsy mila condition zany, tsy mila ninonina, fa tonga dia vonona tsara ho ampiakarin'ny lahy ho vady. Moramora aminareo mihitsy ange izany. Moramora. Tsy maintsy azoko fifaliana raga. Na amin'ny fomba ahoana na amin'ny fomba ahoana. Tsy maintsy ho vadiko fifaliana. Vadiko Olo tiry tendra. Dia anao erisetra zany lahy. Tandremo lesy fa sao hidirana angano amin'izany Tiako izy. Tiako tsaka rehoazany hoe samboanareo hoe tiako izy. Ary mba mangina lesy fa manala baraka. Tiako afy. Zokio, ndao lesy endritsika mbavaka izany olona tia an'lahy izany dia amin'izay izy mba mihoatsy kelikely amin'izay izy afaka mitianao. Entina mbavaka hoana koa zany Zany koentina mbavaka. Noho ny fanaritsika mihitsy any tiavany ahy. Raha hivavaka ihany dia enta-bavaka ny fiainana mba ho lasa mpanan-karetsika dia lasa tia be ahy izy. Mahay zavatra angely etsy Andriamanitra. Hitan'lahy, na dia mahantra ohatr' izao ary tsika dia afaka mity an'lahy foana iny rehefa ny fanan'Andriamanitra no mibitsika ao anatiny.
Mandehana aloha ianao matory rova. Aleo fa rehefa misinda ny amamony dia miresaka aminy tsika. Lasa mampiresaka mamy tsika dia tsy ho tapitra eto mihitsy na maraina aza ny andro. Tafandrimandry ary izany nareo e. Fa iza rany miantso ny anarako izany? Toa feo hafahafa be. Iza kay izany azafady? Tompony vola makarena ahoana koa fa tsy azoko. Dia aiza ianao izany fa tsy hitako? Dia inona ary no tianao atongavana fa tsy azoko mihitsy ah? Tena mistery amiko ianao ah. Fa anaraka anao aiza moa za fa tsy haiko. Tena marina ve zany e? Inona ary ny ataoko mba ho lasa mpanomponao ah? Inona ary zany teninao zany e? Inona le fanatitra ho anao zany fa tsy haiko? Iany ka, raha tanteraka soamantsara izay zavatra ilaiko izay dia manaika. Efa fantaro fa tsy misy miafina aminao angamba ny problème izay mahazo ahy amin'izao ah. Zany indrindra dia manomboka roviana ary no hanomezana ho ahy vola be mba hananako areny e. Bahitra marina, toa nanofony resaka tamin'olona, feo mindraondraona hafahafa be le izy teo. Fa mba iza ary iny e? Toy ny hoe zavatra ny ainako izany le izy fa tsy nofy. Ary mba mifiry aloha izao e. Aleo hoe jerena ny lera. Aiza moa no nametrahako an'ilay famantaranandro keliko teo iny? Hita ihany ka. Ay, mbola vao amin'iray ora sasany izao. Ohatra ary inona koa ty zavatra mifonofono ambony latabatra ety? Toa zavatra mifono amin'ny lamba mena. Raso hoe jerena. Toa vola. Ie, tena vola be marina. Tonga dia roa alina mitambatra avokoa. Ty zany le volana mpanantenainy ateo. Tsy nofy zany iny. Sa za mbola manonofy e? Aleo tsongo kely mihitsy aloha za. Ay, tsy manonofy aka. Tena tsy nofy mihitsy zao. Kay. Sa vola ravina?
Andraso hoe tsy lovona tsara amin'ity. Aha, tena volaka. Avitra ihany laratendry a. Velomatra eo ny fahantrana. Ohatrinona moa izany ity e. Raso alohan'ny isa tsara mihitsy. 2 alina 4, 9, 8, 10. Tena fitapitra isabe izao. Misaotra anao ary no fiafafa-teo iny fa anakarena ihany laty iny farany. Tsy maintsy lasaka ianao ry fifaliana. Raha pitsy ihany a dia tady anao tendry. Fofo maraina dia tonga dia mitady skotera sy akanjo mihajahaja hijereko azy. Mafelary tendry a. Toa efa amin'ny 9 maraina izao. Tena tara be anefa mbola andeha hiasa. Vahoana ary. Ay moa efa tamin'ny 12 alina vao natory. Hitako ny taraiko vao taitra. Dia tsy nifoazon'ny rova sy ramatoavadiko akory anefa zareo efa mifoha daholo. Aleo miarina aingana dia lasaka. Ary mba manahoana ary izay ilay adala be iny. Mety makafoka angano ilay rifa aleo jerena ihany ka. Tenja! Tenjy! Datsa ny tady azany. Dire! Manahoana la? Manahoana ry dada? Toa mbola eny ambony fanjina foana e. Sa makafoka? Tsy makafoka zany aka. Fifaliana vao maraina azy. Dia inona indray hono mahafalifaly an'la vao maraina eo e. Tsy hoe inona fa mba te hampifaly ny tenako fotsiny a. So mba efa hivary le bandy. Afaka manampy anavy aloha landroany samboly. Taraiko be amantsy. Iny ary ny tediavin'ny dada iva io. Miala tsiny ary dada fa tsy afaka nanao resevera intsony a. Efa hanova fiainana vaovao manomboka androany. Maninona tsara le ty? Izany ho a. So mba tena efa mivamarina ary ty zanako ty e. Dia inona zany nataon'ny Lara tsy hanampy anatsony ka? Sa nahita asa hafa? Tsy adala izany. Ary tena tsy adala mihitsy akory aho fa hanova fiainana vaovao fotsiny manomboka androany. So mba nanao tao foana tato ary lahy ty. Sanatsian'izany ka nifoka moly? Ny bandy ve dia hifokan'izany. Mandeana rangahy ianao miasa ary dada fa tsy tara eo ianao. Aza manahy ianao fa hitery tsy nanampiana tsy nanalana ihany ty fa hiova fiainana vaovao fotsiny. Endray ariko. Dia tanjemy fotsiny hoa manaonao foany. Aza manahy ianao e. Azoko sahady iny skodera. Mbola nividy akanjo raitsa dia raitsa. Le tena lafo vidy be ireny mihitsy. Miaraka amin'ny kiraro. Aleo eto amin'ny moto eto mihitsy aloha izany miandry an'ilay anjelikeliko ito. Esorina ny kasika dia atsiraviravika eto ohatr'izao. Zaho amin'izay hita tsara hoe tena paosin'ny tovolahy. Tena mbola mangirina be daholo izy izany a. Tsy izy mahafantatra akory izao reto resevera namako reto. Jerijereny lerony fotsiny aho eto ambony moto eto.
mba haniova zavatra marina ny vola ka niova sahady tamin'ny mahazatra elary tety. Tsy noho ninona fa noho ny herin'ny vola ihany. Mafy ianao raha vola ka. Kay le ty ka tsy fifaliana ve iny midina ny fiara iny? Tena izy iny ka. Aleo roskeria piteria aloha ny motaoko. Zay. Eto, eny fa tamihaniny ianao. Tsy malala akory zao izy hoe hita aloha hita. Aleo rangatsona. Fifaliana! Fifaliana! Iza koa ary izany miantsona anarako izany? Sa itolona ambony moto ito? Mba iza ary? Sa ve bandimpiara-mianatra? Mody tsy mijerin-dray Fa toy itendry? Fa manao iny ety ianao? mitady anao ako. Ary lasa niova besady ianao izany sa nahita vola tany amin'ny PMA iny? Sa tsy haiko? Tsy avy etrany. Tsy mpoloka zany nanokatra ny amin'ny boky fotsiny tamin'ireny teninao ireny dia nanova zavatra mba manana sandry sy diplôma ihany ange mibandy. Zany fa teniko inona moa izany fa tsy tadidiko? Le teninao tao amin'ny toeram-pisakafoanana iny nahatsiaro nangahy be anie masoko tamin'iny. Ka tsy voamaly ve iny sa very tadidy amin'ny fomba ahoana no ahitanao asa vetivety teo ka nanova ny fiainana ohatr'izao? Tena mistery. Andao hijery toerana iresatra izany aloha fa akambe eto ankalamanjany etsika no miresakako. Aleo aloha andeha hianatra ka. Dia mba rehefa amin'ny ora fisakafoanana indray miresaka. Eny ary, dia amin'ny firy indray? Ohatran'ny maly ihany ka. Ok ary, jereketo ianao afaka adiny roa. Efa mifolo mahery mantsy izao. Ie, avy eo izany. Ok, mba zay ahainy izy ritendry. Miova be sahady kana ny resaka tamiko. Tsy toy ny isan'andro. Fiomengola sy malefaka ny nasetriny Mahafilara vola tena miaika. Fa angao mbola tsy tonga foana tenjy ry rova. Mbola tsy tonga izy. Fa angao anareo tsy niaraka e. Tsy niasa nge izy. Ary nilaza koa izy fa tsy ara-iasa amiko intsony fa hiova fiainana vaovao e. Maninona? Manahy amin'iny tenjy iny sao hiva amin'izany tovovavy izany iny. Izany very dada. Fa hiova fiainana vaovahoana koa izany izy e. Dia tsy haiko mihitsy e. Nidritondritona be nge izy ry dada tamin'ny ala teto tamin'ny maraina iny e. Tsy nihinana sosoa akory. Sady tsy niteny izy ny tsy mivolana va avy hatrany dia lasa. Zany ve? Ie. Eno iny fa toa ohatry misy moto mijanona ny any atokotany an'izany e. Dia jereo kely hoe mba iza. Fa ngah moa manana moto tendry ka. Ka mety mba nateriny namany re izy a. Ndrasy hoe jerevako aveto. Mba iza re olona io e. Oay, to tendry. Tena tendry io ry dada. Tendry? Tendry sy izy? Izy rery ka. Izy rery? Mba midina aty ambany aty aloha indreo namako ampidina moto e. Vetivety ary e. Hidina ampiditra moto aloha za ry dada. Ngana azo moto tampotampoka teo tokoa le ry. Dia tsy haiko anie e. Lasa aloha e.
moto an'iza ve tsy tia hoentina lahy ty? Moto akioko fa iveriny rehefa ho an'iza indray. Sa tsy tokony azo amin'ny tony ny bandy? Tsy hoe izany fa mba tiako fantatra fotsiny. Dia aza be fanontaniana raha fa aty anao eo aloha ampion''izay ampidina azy. Dia inona izany ny azoko anampiana ny lahy? Tazomy ny guidon dia izaho manosika avy aty aoriana. Tandremo ny dovitra. Dia mba ho haiko ve izany? Tazomy ohatran'izao fotsiny fa inona ary tia midorororo be ty? Eo ary alefaso. Moramora ihany sao dia tsy tanako eo Eo ihany ka akininy eto amin'ny sisiny eto sao dia voadona rehefa mivoaka amin'ny alina. Mila roza izany ty Kalmy rehefa asiantsika io e. Efa tonga ato dada, tomba nalako tonga. Eny letsy, tena tsisy tsena mihitsy tany fa ambotaka be amin'ilay fanamboaran-dalana. Aza taitra fa fenoko izay tsy ampy androany iny dia aloha misy 5,000 ariary ampion''izay vola tsy azonareo tany androany. Dia reto aky andrahoy rova henan-kisoso ny fangarony ireny dia misy fotsim-bary ihany koa ao anaty saky ao. Misy menaka ihany koa ao Netiko avokoa izay zavatra tena ilaina ato. Vahoana ity izao mila zavatra mazava tsara aloha izay vao mandray an'ireo. Nisy zavatra nataoko izay dia mba nipoky izay fotsiny. Tsisy mampiay anareo izany ireo na dia kely aza. Izany afera toninona hono izany. Tsy araka reo mihitsy izany ry dada. Aza be fanontaniana fotsiny fa hifaliana izay misy eo. Mahatoky any lahary izay fa tsy hampidik'izo anay reto Aza manana reo tsy isy izany. Dia zoky misy cotisation alohanay izay indreo any ampianarany. Dia raha mba afaka mamela dia mba mio fa dada mbola tsy manana. Drais fa ohatrinona nefa izany 5,000 sy 1 alina fotsiny. Andraso ary ty misy 2 alina ariary omeko andrity. Dia tonga dia aloavy rapitso tazomy ho andry ihany ny ambiny ataoviko ty. Misaotra betsaka le zoky hitanao anie Andriamanitra tompontsika ao ambony eo. Aza miteny an'izany. Ianao koa miendrika isaorana foana nge izy Ka nivavaka tsika hatramin'izay mbola niaina tao anatin'ny fahantrana foana. Tsy dia misy ilaina an'izany loatra ka. Tsy ny arena ny heritendry ny mahasambatra Fa ninona indray? Tokantrano misy an'Andriamanitra pahariko. Okizay ka. Izay vao feno ny azambarako fa nanaiky hiaraka amiko ihany fifaliana. Izany le tovovavy nampivary lava ho an'ilay ve izany? Tena tsy naharay lampika ala vao nahita ankeo maraina. Anga Mbola vao nanatitra azy ange za io voanoa dia izany amiko ny antsoina hoe fahasambarana feno. Fangaly tia nanaiky sady na dia mbola tsy nahazo tsansy tsy navidy fiara azy Adrais arabaina kosa izanyko dia maiza tsara mitondra anazy amin'ny lalana mendrika sao atsipony eo indray laha ka hiverina hivary lavo. Mifanaiko izay fa tsy maintsy azoko izany fiara izany. Ho vitako izany trano izany raha ilaina ary tsy misy zavatra ampahory azy na dia kely azy raha miaraka izay. Aizany tsy anaiky eo izy sady mba be izay ihany any amin'ny bandy. dia mahita lazaina mihitsy lahy ty ka. Fa mba ho hita ty aloha izany mba ho hitanay Aza taitra nefa ho avy eo tsy ho ela ihany izany zao bavindre izany manjakely izany. Andehana amin'izay aloha mba handrahoy ilay sakafo ty fa tsy ndana rova.
Efa sady mahandro ge izay ao e. Ay, inona no nandrahoandry ao zany? Vary. Fa ny loka efa masaka. Dia aleo raha-pitsy maraina indray ny voatokony io ka. Sa ahoana ozy nareo? Izay ataondry ao fefavoky avy nisakafo tany amin'ny gastro-pizza mantsy izay. Sambany teo amin'ny fiainako mantsy izany hoe nandeha gastro zany ko. Samy veletsy. Izay koa angamba ho etaony a. Amin'ny manaraka koky izany eo aloha nareo mianadafa ho any amin'ny reninareo aho e. Mangina rery ao any efitra ambadika ao izy. Efa mba nanahoana tokoa ny fahasalamana eny e. So dia tokony mba hoentina dokotera ary izy. Efa tsy dia maninona intsony lesy izy. Kohaka sisa. Za koa aloha dia ho any anefitra isolakanjo e. Inona ary ty nataoko? Tiana nanaiky ny fitiavan'ilay tovolahy iny aho. Nefa dia efa manana olo-tiana natolotry dada sy neny aho. Ary efa nanaiky azy koa hoe ho andefy mandro iny. I Romy, tovolahy zanak'olona ambony eo amin'ny fitondrana. Tena manana ny maha izy azy izy nefa dia mahaditra vehivavy loatra. Feno sipasipany avokoa ny tapo tanety. Izany ny olona tiany dada sy neny ho vadiko. Asa, inona angamba ny tanjon'izy ireo anakambana anay? Mbola tsisy ninona aloha eo aminay fa mbola eo am-pamanana e. Tendry indray, tovolahy mbola vao hitako, receverina bus. Nefa dia niova tampotampoka teo. Lasa tiako tamin'ny fomba mahagaga, tamin'ny fomba mystère be hoako. Ohatry ny hoe malemy izany aho eo anatrehany, manaiky izay zavatra rehetra lazainy. Lasa babiny aho e. Ohatry ny hoe satroko foana eny eo anilany. Ohatry ny hoe tranga mbola tsy niainako teo amin'ny fiainako mihitsy. Sady tsy nanapo hiaraka amin'ny tovolahy ohatry n'iny aho. Sa izany tokoa angamba natao hoe fitiavana? Avitanany tsy tokony atao. Anahoana re nitolo ny fitiavako ty e? Ho an'ny Romy ve sa etefany amin'ny tendry ny baolina? Raha safidiko manokana aloha dia aleoko tendry, satria tsapako tena ty azy aho. Fa raha i Romy kosa, ohatran'ny tsy fitiavana akory izany fa ohatry ny hoe teriterena izany. Hafa mihitsy ny iainako rehefa miaraka aminazy, ohatry ny hoe teritery izany aho. Sa ve ilay tereny iray aman-dreny? Misy SMS anie izany fondayako izany e. Ndraso hoe jerena. Oay, afatra avy any amin'ny tendry ty. Tafandrimanjo ny malalako dia aza manadino gros bisous. Aleo valiana ka. Tafandrimandro koa ianao dia aza manadino ihany koa bisous. Zay. Aleo amin'izay atory fa efa amin'ny 12 alina izao. Ary toa mbola maneno ihany. Jereko eny akatsindry raha bitso kony Dia ahoana izany? Inona ary navaly azy? Draso. Ok, tongava. Ary mbola mamaly ihany? Zay fa raha bitso izany dia manofoisa mamy be ny malalako. Misaotra, dia ianao koa bisous. Taitra marina. Izy ary nanaitra teo e.
Ah? Fa iza kay izany? Miaino anao ary ah? Eny e, mino anao ah, fa ianao mbola tsy hita masika ity zao no tena mbola mampanahy ah. Miseho amiko ianao dia atoky anao tanteraka. Eny tompoko, vonina. Hevitra tampoka tato an-trano. Dia inona kosa zavatra maneneny be izany? Dia tahaka ihany koa ny jiro. Dia misy elamatsilava be ohatrany tivetsy dia volatsaka tany andrakaiky eo. Matahotra. Fa izy ianao e? Ha? Ka matahotra. Tsy naposiko hoe endrika toy izao ny sehoanao amiko. Izay fa nanjavina izy dia tony ihany koa ilay rivotra ny faninjevijevo teo. Niverina ihany koa ny jiro. Eny tompoko. Tsy azoko izany. Ny ray aman-dreniko sy ny zandriko tompoko. Maninona tsara hoe? Ho vonoina ve? Fona re tompoko, tena tsy vitako izany. Tsy namaly atsony izy. Tena tsy nidiavy torontsony amarina. Zava misy daholo very ny alina ireny e. Toa mbola tsy mino ihany ka. Ho ataoko ahoana no fandatsarany ran'olombelona ho atolotra ny devolo ratsy iny. Raha napoziko toy izao ny hafarany dia tsy nanaiky azy ah.
tsy nandray ireny volana tolony ireny ay vitaka-be vavany tao ambadika ireny rehetra ireny. Iza nomeko azy? Data? Neny? Sa irofa? Sa iza? Tsy tsy soiko ireo na iza nisa, tsy misy. Tiako dia natiako ireo, tsy hatakaloko arena. Aleoko ihany miaina amin'ny fiainana teo aloha. Nefa dia sanatria ho avy an-datsaka ny haiko tokoa izany izy. Izao dia izao aho dia andeha hitady vahaolana hafa fa tsy vitako izany hamoan'olona izany. Eny na dia tsinotsinoko aza dia tena tsy vitako mandatsaka ran'olona izany. Tsy vitako tsy vitako. Aleoko ihany mahantra, ary mba ahoana izay ny fiainam-pitiavana sy fifaliana. Raha tena tia rangahy izy, tsy maintsy tia foana na dia mbola hiverina hanao reseferana bisy ihany aza aho. Aleo ihany manankim-po amin'Andriamanitra fa izy irery ihany no marina tsy misy fitaka, tsy mila tambiny. Mbola tsy mifofoana ary Tendry. Nefa ngefa andro amin'ny fito sasany izao tena mahagaga anahy mihitsy ka tsy mba zavatra fanao ahy mihitsy manko izao. Sa ve mety manan'olana hafa indray iny? Sa amin'izy efa manam-bola io dia tady hanao fiainana mpanankarena? Sosomarena ny nify ity tena efa mangatsiaka ihany. Ndraso aloha jereko mihitsy ka. Tendry! Midiraka iva efa tsy mijony io a. Manahoana ela? Manahoana re? Hoatrizay, fa nga misy olana ela ny tao manjombona be. Ho tataraiko azy ve ny manjo ahy? Ka aleo ihany amin'izao. Tsisy olana ka marary kely fotsiny ny lohako. No heveriko fa efa misy olana hafa indray. Fa mangatsiaka ange ho amin'ny variny lamarainy. Efa ela ihany izy teo masaka. Alefa hifohary ahy. Arono a? Manahoana fandaharam-potoana l'androany? Za io manko izao andeha hiantsena. Fa nga moa nareo tsy mianatra? Lahy tia kosa sabotsy ange androany tsy mianatra izay. Marina moa. Tsy maninona fa mandeha za aloha andeha hivoaka kely ihany hijery amin'ny fifaliana. Eny ary dia mirary tontolo andro mahafinaritra ho an'lahy izany. Okia, masitondry. Raha mba fantatsorovo mantsy ny zavatra mahazo ahy. Sady fara ny fandatsahanay ny olona mihitsy izy ity. Dia aloha hiarina teto dia hita eo izay atao Tendry, fa ina foana ary tia mahavariana ny lahy ty foana tolalaoviny lahy fotsiny ilay sotro sa tsy tia lahy ilay sakafo? Variana mieritreritra no avintsika kiza tiako be azako. Vao manomboka ange lesa tantara-pitiavantsika dia efa zansahady ve ny eritreretiny lahy fa maninona hono no avintsika? Ny mba lasa saina aky dia hoe mba tena tia marina vendry ity sa sanatria amin'izany ka misy hevitra ambadika. Efa hoe tiako ahy ela fa inona ary ty? Sady efa nambarako an'la tany am-piandohana ange fa tsy tia olona tsy manan-katao dada sy mamy. Tsy avelany hiaraka amiko mihitsy ela raha olona mitrongo voaomana. Sady eritreretiny lahy koa any fiainantsika amin'izany.
Azoko tsara ka. Fa zaho ny aky mba te hakatoky aminao fotsiny hoe tena tia tokoa ve ianao? Tsia! Tendry! Tsy ahoana lesy a. Tiako inge ho ahy elahy e. Ka. Tsy ninona akory. Dia tena tia tokoa ve ianao ry fifaliana ninona zavatra mety hitsanga? Tsy ao mihitsy inge lahy zany e. Fa misy inona ary e? Tiako ianao ahy. Tena tiako ianao matonana aika anao za. Tsy haiko fa nisy herin-tohatra izany na tonga ity an-tendry. Na mbola tsy te hiditra lalina amin'izany aza. Ohatrany lasa tiako tampotampoka izany izy. Tena tiako fifaliana nefa tsy foko ihany koa ny zandriko, indrindra moa fa hitady Asinina. Nefa dia tsy maintsy mamoha olona ray amin'ireo aho raha tena mbola te hilamina. Dia izy amin'ireo izany tsy maintsy ho faty. Fa tsisy foko na fifanahy ireo ankonako. Tendry! Fa inona foana ary tia malasa saina ny lahy ty e? Ka ndao mihitsy andefa toa ilaozany lahy mandrevirevy fotsiny. Fifaliana. Azafady fa tena tsy fananiako akia. Aleo ary aloha tsika moa dia amin'ny manaraka an'izay tsika mihoany. Fa hody ahoana sahady koa e. Tsy aleo mandehandeha mampiaraka eny ivelany eny aloha. Sa inona mamaika ny lahy any an-trano? Tsy dia misy ka. Ndao ary dia ho aiza nefa tsika? Ndao hoe katriny amin'ny rova e. Fa tandremo fotsiny eny an-dalana sao mandony olona moto eo e lahy. Ka aleo mihitsy hitondrako azy. Ohatrany tsy ao mihitsy mantsy lahy. Rova! Aiza ny jiteo e? Ahoana izay ry dada? Tao ambadika tao fotsiny ange izaho e. Ary inona koa ny an-tanandrinika? Baiboly re ty ry dada? Baiboly indray moa ny mahavariana fa tsy ny lesona no ianaranako. Ka efa avy nianatra lesona angeza vao nandray an'ity baiboly ity e. Sady hitany dada, misy tenin'Andriamanitra mba tiako alalinina izay ho ato. Abetsao mihitsy aloha iny baiboly iny e. Dia mandana mividy fanafody vetivety fa miverina indray ny ilay aretin'ny reninareo e. Fa naninona indray nena ry dada? Seposepotra be izy anaka. Aingany ianao, tia ny voly, ndana aingany. Dia mbola atokana any amin'izao ve izaho ry dada? Efa ampifito mahira ange izao e. Ka izy anjay ary no irahako eo e. Dianjo mbola tsy eo. Eny ary fa lasa aloha e. Aingany ry fa tsisy aninona andry izany eo e. Mbola be olona be any amin'ny arabe any. Eny ary ry dada. Tena tsy mahatokana intsony aloha zaho izany hoe tsy maintsy mandeha. Oay, ay tonga lahy. Fa mbola ho aiza koa ny riany dia andro evalina. Ka marary indray nge lesina eny. Dia ny raha ny dada andeha hividy fanafody any amin'ny farmasia izao izaho io. Sao dia mba afaka manatitra ana vetivety lahy. Marary neny. Efa taonany maro ny namparary azy. Misy fotoana sitrana dia miverina indray. Efa tsy ho salama intsony ngamba izy ka. Raha izy no atao sorona omena an'ilay lehilahy ratsy be tsy manjary iny dia azoazo kokoa toy izay olo-kafa. Efa ho faty ihany tsy inona tsy aleo ve hanafotana ny ainay. Nefa dia ny renikany ve dia ho vitako ny andatsatsa azy. Tendry! Andeha ve lasa tsy andeha? Tolozany lalasa fisainana eo fotsiny. Maika be nge ho aty fanafody ty e. Ndao ary miakarindre.
valoral izao. Misy azy indray re dada sy neny. Aleo loha to dia any amin'ny sombre koa no amantana. Izany eo ihany fa ohatry ny hafahafa be tamiko izany mifetsika tendry androany iny. Inona ary ny olany? Fa mbola baraingo ako aloha no tena antony nampiva-hevitra tampotampoka teo e. Vitako mihitsy vera angano nangataka fisarahana tamin'ny olona niaraka tamiko. Raha fantatry dada sy neny koa aloha izany mbola raharaha fandray miandry aho. Tsy maintsy ho tezitra mafy izao zareo. Fa efa tongotra am-biandakana ny aka, tsisy azoko averina intsony. Rehefa nisafidy an-tendry aho dia izy ihany no tiako. Oay, fa toa mandre feom-basy anie izaho teo e. Toa tsy lavitra akory anie izany fa ohatry ny ato an-trano e. Sanatria ve ka nisy nanafika izay? Andraso hoe. Andriamanitro, tena misy jola tafiditra eo an-tokotany io. Ary efa misy tafiditra koa nge ao any efi-tranon'ny dady e. Ary aleo idiko tsara ty efitrano miditra ty amiko ty ka. Dia inona ary no ataoko? Aleo miantso mpitandro ny filaminana aingana ka. So ihany fa mbola ato ny laharan'ny findain'ny komisaira Ramaly. Andraso mihitsy aloha atsoka. Toa misoany libra fotsiny ary izany. Toa tapaka koa. Andraso averin'indray mandeha mihitsy ka. Njainy kosa fa misy mandray. Allo? Vonjeo fa misy manafika izay tompoko. Fifaliana zanaky Rabenja ihany. Ien tompoko, izy mivady mihitsy. Angaikainga anareo. Andray rery dada sy mamy. Tena andohana sahady fianareo. Ka mbotindriry fivakely. Izandray reny antantako e. Te iza tsony atsoko hoe dada sy neny. Very ahe, very awa. Tsy raha ronko sao e. Tena tsy valina izay nandatsaka ny aindreo ray aman-dreniko. Tsy valina. Mbola tiako haingenareo ry dady e. Neny. Manina trano lozanareo sahady. Fa maninona? Mama. Aza mbola ilozana mosa e. Mba izandray rano manelikelina vo maraina izany. Toromasy dia mbola matsiro be. Ohatra toa fifaliana. Aleo nasinay ka. Allo? Allo? Tendry. Fifaliana? Fa misy inona? Malala, fa misy inona hoa? Tendry maty dada sy mama. Maty hoa izy nisy namono alina. Ahoana tsara hoe aky? Fa nisy namono ahoana? Maty kiny findahako alina dia azao aho vao namelona azy a. Fa aza vao tsara aloha e. Fa nisy namono ahoana?
minitra vitsy tsy atongavako tao an-trano tena andre feo ambasy ay nisy tsy ho lahy mety nanaraka anangamba dia dada sy neny no nitifiriny tendry matsy mba nialana nenina akory zareo so ihany fanalako tonga ireo polisy natsoa raha tsy samy mety efa matontsy olako ngamba Zany veky tena mampalahelo be koa zany fa mahirezaka ao fa tsy maintsy tadiavintsika ny marina zany tsy maintsy atao mizaka ny vokany daholo ireo jolana vandosa aok'izay aza mitomany tsony moa fa manjary malahelo koa anie zay mafy amiko le zao izaho tsony nitarainako izaho tsony atsoko hoe dada izaho tsony atsoko hoe mama tendry kamboty fifaliana aoka moa zay aleo fa iomana vetivety dia makany aminao sao dia sao zany moa akiseria eny are miandry anao ohatra fa ho aiza amin'ity andro vao marena be koa ty alary tendry nisy namono ny ankiny ny ray aman-dren'ny fifaliana ka tsy maintsy makany sao dia zao zany ve dia maty daholo ve zany ny ray aman-dreniny eno matony angatsy mampalahelo be ny nahenao fifaliana ny antso ateo andray tena mafy angely samy mamoa ray aman-dreny zany sady amin'io ray aman-dreny nahitana masoandro mihitsy tena tsisy mahasolo an'izany tena marina ke zany mafy zany fa efa mba mamana ahoana aloha neny ao zay fomba nahazo any fanafody ny fidintsika iny any izy dia mba nahazo fahasalamana kely fa tsy haiko ndray zao marain'izao raha nanahoana izy ao ay tsy afaka mijery azy tsony ankizy za fa andefa somiasa azy fotsiny raha ohatra ka misy ovana tamika izy zay fa lasa eny ary dia mirary fiononana feno an'ny olo tiana ho any fa misina hoana iza no maty sa maty nisy namono alina hono ngeny ray aman-dreny fifaliana ilay tovovavy niaraka mitendry ry dady dia andeha ho any izy iny zany ie tena efa biby toetra mihitsy zay nahavita an'izany tena tsy mifahadiovana mihitsy tena efa miarasy izao fiainan'izao ry dada tsy isy afa-tsy manak-po amin'Andriamanitra ihany izao ny vahaolana izy rery anany tsy mamitaka ary nanahoana eny tao ry dada efa tsy dia maninona izy akia fa tokony mbola hividiananao fanafody izy toy n'ilay omaliny ihany aleo ary fa vidiako alohan'ny andehanako hianatra ary dada angatsy andeha aza androany tsy asa akia ataoko ahoana namela andreninareo reto tsisy ambiny marina tokoa aloha izany aiza ho aiza ety tranony fifaliana etso ny faherako azy dia etsany ny tranony aleo aloha makasisiny eto dia atsoina kely izy allo aiza ho aiza ety amin'ilay toerana fanaterako anao iny moa ny tranonareo mbola lavidavitra kely fa ndrafijereko any ianao mbola misy dokotera sy polisy manao ny asany koa manko ato dia manahirina be ny fandehanana aty ay miandry anao ary aho zany ahoana ry ty tantara-pitiavana izy fifaliana ty mba fatana mantsy fa mbola ao anatin'ilay
olana goavana koa ary tena mety hamonjako ny ain-dehibeako ihany koa raha ohatra ka hoe tsy mandray fipetraikana. Mbola tsy niseho alika aloha iny dia voly ratsy-saina iny ihany le. Asa mety ho fihinandray izany no tonga tahotra. Iny mamikiviky iny marina ny fivahiny. Dredy posiny. Manao anela? Manahoana ny malalako? Mahirezaka iha. Aza manahy fa eto foana andria ary tsy anarandre. Saotra lesy a. Lozange lesy. Aika ilay olona sakiaka vady ihany tao ambadika ry. Fa ahoana ka? Tantara lava be lesy a. Ndao aloha iaho eto dia tantareko anao avy eo. Ka ho aiza ry tsika? Ndao aloha hihinana lasopy ampitery. Mbola tsy nidirany sakafo mihitsy mantsy ny kipoko hatromaly. Tena naona tokoa ndry izany raha fijereko azy a. Ka andao ary, tsy maninona fa aleo apetraka eo anoloan'ny ny tsena ny moto. Aoka misy mpangalatra ko. Tena masika tokoa izao mpangalatra moto fa aleo apetraka amin'ny toerana tazan'ny maso foana ny moto. Efa firy izay olona reko mitarena ho very moto izay manko. Mazotoaka izy ery a. Misaotra lesy a. Fa tsy helitsika aty a. Sao dia tadaviny zareo any an-trano a. Dia tantarao amin'izay ary aloha ilay fomba namin'olona an'ireo ray aman-drenao e. Tamin'ny fomba ahoana no nahalalànao an'izany? Ka ireo mihitsy nge nitratra tamin'ireo jolahy ireo e. Nanaovana fanadihadiana izy dia izany no nambarany. Manana raharaha mifampifandringotra azy dada. Tsy izany manko fa mpanao afera volamena dada sy neny fony fahavelona. Nanana raharaha volamena saika hanondrana ny ivelana izy ka tratra teny ivato dia nifanaraka tamin'ny dadany Romy. Miasa amin'ny ministera manko ilay rangahy. Nisy fifanarahana amin'ny fanaovan'izareo dia mba tsy migadra ny dadako. Ohatrany hoe ampifanambadiana izany izay sy Romy. Manaraka izany rehefa manao aferina volamena dia tsy maintsy manome 100,000 azy ireo mba hanafoanana ny raharaha teny ivato iny. Taty aoriana nefa toa mivady pitikisana hono dada sy neny araka ny nambarany ihany. Fanampin'izany koa mbola niteny tamin'ny Romy fa tsy hanambady azy indray. Dia romotra be zareo dia nifara tamin'ny fandatsahana ny indray aman-dreniko izao. Fa efa eo ampelantanan'ny pôlisy aloha ny raharaha e. Mino fa tsy afa-mainy zareo na dia manana fahefana be amin'ny fitondrana azy ny dadany Romy. Fa mila fanaraha-maso tsara fotsiny sao dia manao kolokolo foana mba hamoahana ny Romy. Ay ve ka misy tantara moatr'izany? Tena mba lehilahy tsy manjary koa aloha izany olona saika ho vadinao izany. Dia tena vitany mihitsy ny nandatsaka ny en'ireo ray aman-dreninao. Fa betsaka ny eny tranga mahavoasaringitra an'ireo mpanamboly ireny. Fa atao afa-mainy eny ihany. Tsisy firy andro akory dia reny fa mirihiri miaraka amin'ny fiarahamonina eny sahady. Toy ny hoe tsy nanao ninina akory ry zareo. Fa tsy avelako afa-maina fotsiny aloha mpanao ratsy ry tendry a. Eny na higadrako aza tsy maintsy midoboka elany iny vao mivoaka. Nga moramora izany kamboty izany. Ekeko nisy raharaha tokony hidiran'ny dada amponja ihany fa naleko lavitra nahita azy migadra toy izay maty. Sady raha mbola miriri tsy migadra akory izy dia tsy maintsy fofony eko ary mety hifatratra aminao koa raha fatany fa miaraka amiko ianao. Marina tokoa aloha izany. Fa na ireo namany aza ane afaka manara-maso antsika.
mila mitandrina tsara sika manomboka izao, indrindra ny fodiana alina. Tsy azo atao intsony izany manomboka izao. dia ahoana izany ataontsika? Toa matahotra ka, indrindra fa hipetra-drera eo aminay ao. Tsy haiko, inona ary ny atao izy indre? Mipetraka any amin'ny lahy aloha tsikako, sa Ka mbola mikorotana be any aminay fa salama mantsiny ianay e. Aleo fa makaty amindry raha mety. tsy te hitondra angambo ianao? Izay izany makaty ianao fa matahotra? Dia manomboka roviana izany. Rehefa mirevina ny razana dia tsy maintsy zareriny ao. Eny ary, aza manà fa tsy hanary anao izany ankizy ary tiako na amorana misarotra matikia izany e. Ohatra ny vibra be anisa findainao izany fa jereo aloha e. Ndraso hoe commissaire tia miantso ty. Allô? Mivoaka ny sakafo vetivety aho tompoko. Oke, ho avy a. Andeha letsy aloha za, misy ilaina maika any an-trano. Atsoiko foana ilahy rehefa misy fotoana. Afaka manampy andriko ny za fa tsisy atao e. Aleo rapitso ilahy makaty fa alevina rapitso mantsy dada sy neny dia miaraka aminay manatra ny razana any ambanivohitra ilahy. Faizakiny ny toerana andevenana azy. Ny lalana makany Ambatolampy iny 240 kilometra mialana Antananarivo. Ohatra fa inona ko arina nahitra teo e. Toy ny zavatra niboaka ny vatako. Fa mifiry ary aloha izao e. Aiza monina sika fadayako teo e. Ito ediny ka. Ary toa mbola 12 alina anie izao e. Misasaka ny alina. Ohatra toa misy rivotra vafabe izany. Dia baka ihany koa ny jiro. Isa kosa kakakaka be mahatsiraviny izany. Efa nomeko anatr'isy fanelivelona tsomantsy zao reto ny fahafivelona iny. Maty mantsy ny ray aman-dreny sy sakana fifankatiavana lisa ahoana e. Ahoana tsara re tompoko? Ianao izany namonin'ireo ray aman-dreny fifaliana? Torotsihevitra madianko letsy ny napako azy satria mantsy fa mbola tory zareo dia tsy hatateraka ny fanamboka taminazy mihitsy hoe tsy maintsy ho lasa vandalany zanany. Noho izany dia voatera tsy maintsy nafao. Dia inona ary ny tianao atao tompoko? Inona fa tsy azoko? Aiza tompoko izany toerana izany? Tsy aza ampidirina amin'izany re tompoko fifaliana. Fotsiny ary zavatra nifanarahantsika e. Mbola efaritra amin'ny akomanay azy na dia zerako raha mivadika ny fifanarahantsika ema. Ho fogotona no mianakavy. Mifona re tompoko, mifona e. Tsiny fa zay aloha fa lasa.
Kakeo, lasa angamba izy. Lasa izy mahatonga fiverina mirehatra indray ny jiro. Tsara ihany koa ilay rivotra. Fa misy olana indray anga e. Toa manjomy dava foana lahatra ny maly sady amin'io zarara misakafo. Rova, mila vavaka fa misy ny fofo ny haiko. Maninona? Tena mila tolomma mambavaka mihitsy aho fa asany maizina mahery mihitsy. Tsy azoko mihitsy koa ny zavatra teneniny lahy. Azavao tsara aloha ka. Ho tantaraiko anjanjiko ve ny zavatra mahazo ahy? Sa Tantarao ry raha misy olana fa tsy hanarainao izany a. aleo rangaha tantaraina azy fa mety mba hahita vahaolana ihany ny zandriko aho. Vahoaka aloha mba ho tsy ambara-telontsika sy ndrirery ty zavatra tantaraiko indray ty a. Fa aiza aloha ny eny sao dia eny eo ny resantsika. Mbola matory ao an'efitra eo izy ka. Ndao mihitsy ary aloha hidina any ambany dia tantaraiko indray ilay izy. Eny ary fa ndraso loha saromako vetivety reto sakafontsika reto dia midina izany. Dia toy izay sy toy izay ky ny problema mahazo ahy. Tena vaky ny lohako, tsy hitako intsony izay atao. Andre kako eo. Aeva lesika misy zavatra ambadika be ohatr'ireny reny vola be azony lahy ireny. Tena tsy nahapoiziko. Efa randraraka tany ankireny ka tsy azo rofiny intsony aho. Efa nanaiky ny fanaraka taminy aho ka tsy afa-maina amin'intsony. Any fomba hialana amin'ny fifanarahana vitanay io izao no mila fantarina hoe inona ny tokony atao. Fa elafa izany dia tsy mba nieritreritra mihitsy talohan'ny nampiasana an'ireo vola be ireo hoe izy tambiny io any aoriana any. Netiny tsy fananana kiza rova. Moko maika niaraka ny fifaliana. Tsoroko amindre fa atao tsy tompony tenako izany mihitsy aho. Eny, tsy meko tsiny aloha hoe lafa tena dalam-pitiavana loatra e. Dia inona tokoa aloha izany atao e? Dia sanatria ve ka vita mon'olo lehilahy e? Tsy vitako. Matoa ny taraina tamindre dia vahaolana hafa izao no tiako. Izay no tiako arosondre. Eny e, efa nanana heritreritra ratsy ihany teo aloha fa tao tsy vitako e. Aleoko ihany nijanona manitra toy ny teo aloha. Ny tsy fanaovana an'izany anefa dia mety hahafaty aho. Tsy satsony fa mety hitatra tsy amin'ireo am'fanerasera amiko. Ho fongorina daholo. Izao ry tendry tsisy zavatra tsy ho vita mivavaka izany. Mila mifona sy mangata-pahamelana amin'ny tompo ianao. Mila mipebaka tamin'ny ota izay vitanao fa fonina nanampy anao koa aho. Ndao tsika ho any amin'ny pastera. Hoentiko any ianao dia mila mitolona mambavaka antsika mba ho afaka amin'izao keza sy sioka ny tevolo mifandray aminao izao. Eny ekia, vonina dia manomboka roviana nefa izany. Tsy endrasana ela re izany fa manomboka androany dia androany ihany a. Rehefa vitsika dia makany amin'ny pastera. Fa ny angatahako amin'lahy dia aza mampiasa an'ireny zavatra azo tamin'ny tevolo ireny tsony mihitsy aloha. Raha mbola mampiasa an'ireny mantsy aloha dia ho arakarahana eo foana. Atao ahoana izany ireny raha nieritreritry dorana. Iteo ireny hanaovana anazy rehefa miverina avy any amin'ny pastera tsika. Eny ary. Fanahoana raha ny tsy azo antso mihitsy tendro nanomboka omaly. Ndraso hoe averina indray.
Tena mbola tsy mandeha foana ny telefona iny. Nefa matahotra rery ny atory ato an-trano ato a. Dia ho aiza ary re zany atory e? Sa ve ndeha hamonjy hôtely? Efa vola kely ty ary sisa no ato anaty poketrako dia mbola laniana ihany ve? Aleo hidiana tsara fotsiny trano dia ato ihany matory ka. Toa tsy mahatokotoky an'iny gardia iny koa fa tsy maintsy esorina amin'ny asany iny. Mba nanao ny asany koa izy nefa dia tsy hitany akory na tafiditra an'ireo jolana nafika eny. Aleo tsisy ihany ka. Ndraso aloha hijery vaovao amin'ny fahitalavitra eto fa avy eo indray mamonjy fandriana. Ka efa makaly koa ty resa politika ty isan'andro ve? Tsisy afa-tsy politika fa vao mamelona tele dia politika foana. Mamorona ary ve ny sofiko sa ohatran'ny mandray zavatra hafahafa izany anie izaho e? Andraso hoe tapahany ty tele ty. Zay. Tena misy olona izany. Tapaka hatramin'ny jiro. Aiza ny findaiko teo? Aleo aloha miantso mpitandro ny filaminana avy hatrany ka sao dia olon-dratsy iray izany. Andraso antsona. Toa tsy mandray anjo kory komisera Ranala. Losy ty marina fa tena ho faty rery ato a. Ary ohatry ny misy feo ndeha mikakakaka mifatratrana ingany ambadika an'izany. Tena matahotra. Misy rivotra hafahafa tafiditra ko. Jereo fa toa mikapokapoka mafy ilay rideau. Fa izy izany e? Izy izany hoa? Tena mbola izany mikakakaka izany ihany ilay. Toa misy feo manantona anie izany. Aleo aloha miala eto ka. Aleo miafina atsy ambadika azy. Kay! Tena voafingana. Nidona koa ny lohako. Maty a. Fa ahoana raha tsy mety satrantsy mihitsy fifaliana tsy nomaly. Zaho nefa mbola tsy mahita ny tranony akory na dia hoe andeha ho any aza. Sa ve very ny findainy? Efa hatry ny maly anefa ny anjo azy foana fa tsy mety tratrantsy mihitsy izy. Tena tadiaviko raha ngany trano raha pitso maraina na mbola tsy hitako akory aza. Tao malahelo be azy aho mantsy. Dia hamonjy fatoriana ivoahany maraina ka avy eo mandeha any aminy. Apetraka ato ambany ondanato ny tia baiboly sy rakoroa tany amin'ny pastery tia rehefa alohan'ny atory aho. Fa tsy sasatry ny vavaka alohan'ny atory. Asa mamaly an'ilay feo mihitsy na raha tonga miresaka aminao eo asa ilay feo sy pastera. Efa te ala tao anatin'ny tebiteby. Andriamanitro, afahoa. Misy rivotra hafahafa indray ny ato. Tapaka ihany koa ny jiro. Fa marina fa ho avy izy. Mila vonina tsara amin'izay aho. Vonina hitolona mavaka aho.
Inan'izay izy. Tsy maintsy fovonkona roa akafo ny vady tamiko tsy mitatera mafy fanarahantsika. Jesosy Tompo, mila ny herinao aho. Afao amin'izao herin'ny maizina tafiditra ato amiko izao aho. Tsy mahery noho n'ilay Jesosy nandatsaka ny rano teo ambonin'ny hazo fijaliana ianao hoe miala amiko ianao ny Satana. Tsapatsapan'ny Herkolisy Ay! Tena nisy ny vely marina. Nefa ny tena tsy hitako akory izay tanana namely aty eo e. Fonjeo! Zany moa ny oran'olaka zany mba hianaran'ny tsapatsapaina. Fa inona izany? Tena ohatry ny nandre feo an'olana vonjany izaho teo hoe dia ho sanatry nisy namono tokoa ve tendry? Andriamanitra, aleo aloha foaziko mihitsy dada ka ary tapaka koa ny izany jiro izany. So ihany fa misy lampe torche ty. Dada! Dada! Famisiana anaka, famisiana ho aho. Mifoatra fa misy zavatra hafahafa ny ery dada e. Tsy azoko mihitsy e, famisiana ho aho. Ao amin'ny tendry ao, ndao jerenaingana. Ka veloma ary aloha ijiro io e. Tapaka ny jiro ry dada e. Tapaka? Ie. Fa amfiry izao e. Amin'ny 12 sasany alina. Ndao aingana moa dada fa misy mahazo antendra ane ao e. Ka ndao aingana ary e. Aleo hitaritako ny lalana mihitsy. Andriamanitra, arofo izay zoko izay. Ary midy be ane izany varavarana izany e. Nyzany fa misy mikinainaina be eo ny efitrano tendry eo izany dada e. Tsy eo mafy aloha io varavarana io dada. Eo fampika ianao. Isa, 2, 3. Oe, tô mivalapatra be eto ampovoatra ny tendry ry dada e. Mivoaka raha be ny oro sy mivavany. Tena nisy ny tariko ny tendry ry dada e. Fa ahoana izao e. Tsisy olona tokony ho tafiditra ato anie. Ny trano izao mety be daholo. Tendry. Iza ny tokony hamono azy eo e. Ary inona ny dikany zavatra mbola eny an-tanany ireny e. Misy baiboly dia lakroa iny fikiriny mafy any an-tanany iny. Vokatry ny hery maiziny ireny dada. Dia voly daholo ny ao ambadika izao rehetrarehetra izao. Tena tsisy azoko mihitsy e. Fa koseho aloha ny tanany teny sao izay ny ampiverina ny ainy e. Ao ary. Aingana ianao. Ohatra e. Toa nisy ny sitina mafy ny vatany teny izany marina. Andriamanitra, toa nisy ny sitina tokoa. Jereo fa mikapokapika any amin'ny rindrina. Andriamanitra. Fa ahoana izao anaka? Tena tsy haiko ry dada. Fonjeo fa marary izy e. Ohatrany misy zavatra amin'ny tanany tongony. Tsy afaka mamonjy azy afa tena misy mitazo izany tongotra izany e. Andriamanitra, fonjeo zokiko. Afao amin'izao zokany Satana izao. Tsy manan-kira ianao Satana. Afao izy amin'ny anaran'i Jesosy. Iny kosa fa nitratrako. Vonjeo izy aloha. Hoay, toa niarina teo amin'nisy azy izy. Fa hitendry ihany ve ty e? Toa nivadika hafahafa be ny endriny. Tendry a. Mitsorasoratra mainty be ny tavany. Tendry. Dia nivadika fotsy koa ny masony. Tendry ve io e? Tena niditra tao anatin'ilay devoly. Fo maika aloha sy tia marina.
aza manatona akory ianao a fatotra nefa niditra ao anatin'ny zokio ianao e miala ianao anatin'ny zokio miala ho any ianao raha jesosy efa nresen'i jesosy tombo teo amin'ny ato fijaliana nerinao ka miala ianao zao dia zao mandehana any amin'ny farimyrehatra fa any ny anjara alaovanao satana miala hoe miala tanjemy fa tady anakendanao ne izy zany e tandremo a aleo aloha vondraiko mihitsy rofa kay iza koa zany naminga anaty eo zany ary inona koa ary zany zavatra teneniny zany e tena tsisy fantatra mihitsy teny amin'ny teny tsy fantatra oy iny fa ny anjery tenjy toa nyverina tampoka teo koa ny jiro nitsahatra ihany koa ilay tafohidrivotra be teo misaotranao andriamanitro avy amin'izay ry dada melombelona anazy alohantsika fa inona nazo an'io tenjy io e nidirany tsomba sa nisy inona nidirany fanaratsy izy ry dada tena tantara lavabe ny ao ambadika izao mbola ho tantareko any dada ihany fa aleo rehefa misy fotoantsika tena tsy azoko e aleo famerenana neny aloha ny atao e iva nanomboka nahatsiary tena izy tendro tendro a io fa manomboka mahatsiary tena izy tendro Isa zany atao trano ihany ianao ka inona nataoko eto arova inona ny ataoko eto kay manaresa lohako zany aza mbola miteny besaka aloha fa mbola tsy salama ne ianao e ary andao aloha batainy any ambony fanjina izy e velese tena tsy napoisiko hoe nisy tantara ohatr' izany dia tena mifanaiko tamin'io dia volio tokoa zany ela fa hoe ame fanaritra azy netiny tsy fananana kia dia lasa nanao tsy fanao eny no fitiavako anao ihany koa nefa ny tena antony natonga an'izany voalohany indrindra antrela izy dia za tokoa ve mifona raha e tsy napoisiko hoe fara amin'izany ange eny efa ranondraraka tany akiriny ka tsy afaka niverina intsony ny amin'ny manaraka ny tandremana mba tsisy tsony ny toy ireny fa mba tantaro tsara amina amin'izay hoe nanjoanao hitany lahy tamin'ny lakamisy ariviny mbola nijery tele teo any nandre zavatra hafahafa dia mipihako ny tele tampoka teo nisy tafidrivotra tafiditra dia tapaka ihany koa ny jiro nandre feo andeha ny kakakaka amea ohatry ny manantona ny efitrano misy ahy dia saika andeha hiafina ao ambadika nisy zavatra nidona tamin'ny rindrina ny lohako dia tsy nahatsaro tena tsony fa tsy haiko izay zavatra niseho tao aorian'izay fa maraina vao taitra so ihany fa tsisy zavatra very tao an-trano fa ny tena zavatra nahagaga talohan'izay dia ny antso anao foana nefa ianao milaza fa namerimerina ny antso na za koa zange mba gaga araka ny fanarahantsika mantsy dia hoe hanampy anao dia atorany aminareo ihany koa ny arifa nefa ianao tena tsy azo antso mihitsy za nefa ny amin'io tsy mbola mahita ny tranonareo akory fa nanahoana marina ny raharaha mahakasika an'ilay nafataisan'ny ray aman-dreninao iny mikatry zareo izao hita avokoa nikotroka ny famonoana dia efa nahiditra ponja avokoa fa hono alesy
Efa milamina tsara ve la zao sa mbola misy fifandraisana amin'ny hery maizina? To matahotra izany amantsiko. Sao dia afaty ny fifaneraserantsika izao. Ohatra efa milamina tsara ka tsisy ahina izany intsony. Ary ono akery fifaliana? Ahoana lesy ry tendry? Afaka mba mamaly an'ity fanontaniana ity ve ndre? Oe? Ianao ve mbola dia foana na dia tsy hanana fiara ary? Tsy hanana trano? Manome toky anao anefa fa tsy maintsy hananaka ireo dia hiasa mafy mba hananaka an'ireo any aoriana any raha sitrapon'Andriamanitra. Tendry io? Mino andriky iza. Menatra anao a. Efa naninenako any vitako e. Tiako foana ianao na dia miaina anaty fiainana mahantra azy tsika. Ny fitiavana no ilaiko aminao fa tsy ariana velively. Izay vao tena tsapako fa tsisy idiran'ny hery maizina mihitsy ny fitiavanao aho. Eny eky malala. Manomboka izao dia alaviry fotsiny ny fiainana mety hanjakan'ny maizina fa mpamitaka ireny. Fifanarahana maizina. Tantara nosoratany iny. Alika tefizao.